amin'izao fiangonana izao ianao androany. Tahidy Jesosy ny vahoakanao izao anatin'ny ady sarotra, ianao nefa ampandresy azy. Reo izay manana olana tompo ianao no amin'ny vahaolana. Nizaniza tompo misy sakatsakana amin'ny fiainany, tononoko fa misokatra ny lalana. Ianao Andriamanitra ny menay fahombiazana androany, dia ilay fahombiazana tsy misy fety. Mamindraha fo aminay Jesosy mamelany ny elokay. Diovy amin'ny ranao izay tsiraray avy ary aoka mba tena iaona aminao amin'ny alalan'ny teny androany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerana antsika rehetra. Masomary ampaherezy kely ilay olona araikinao fiadanan'ny tompo hoe aminao. Dia mitodianao amin'ny olona ambadika fandresena tsy misy fetra hoe hitoetra amin'ny fiainanao. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Samy mbola velonaina soamantsara. Afaka miaona eto am-piangonana. Fotoana zao tena ifikiranao mafy amin'ny tompo. Aza miala amin'ny Jesosy mihitsy. Indrindra ao anatin'ny vanim-potoana sarotra, tena mila mifikitra amin'ny tompo ianao, mila mijoro tsara. Satria maro ny zavatra mitranga amin'izao andro sarotra izao. Izao le andro volagnan'ny Baiboly hoe any amparany any izy misy andro mahaory. Any amparany any. Zany hoe tsika zao zany efa ao anatin'ny vanim-potoana farany. Possible zany mahatonga an'ireo zavatra be da be mifamaofao, indrindra ireo karazana fahoriana izay miseho etsero. Fa na eo ary zany rehetra zany, Baiboly dia milaza fa lehibe ozy ny ao anatinareo. Le Jesosy ivavahanao, Jesosy lehibe. Afaka mampandresy anao hatrany, afaka miaro anao, ary afaka mitany fiainanao. Lazao hoe amen na ho an'izay mino an'izany. Ka androantsika hianatra sady hiresaka mahakasika an'izay hoe fahombiazana tsy misy fety. Amin'ny raha jiaby zany ianao mahomby, tsy amin'ny raha raiky fo. Ka zay mihitsy tokony ho fiainantsika kristiana. Mampalahelo fa be da be ny kristiana mahery vaika raha voandroka dia vory. Fa sahirana amina hany hohanina. Ao ndray ny kristiana misy zavatra tena hitanao mihitsy hoe mampandresy anazy fa misy lafiny izy resy. Fa androany ianao ahitan'izany atao hoe fahombiazana tsy misy fetra izany. Agnome hery anao Andriamanitra, ampidina ositra ao anatinao Andriamanitra, ary anovany fiainanao Andriamanitra androany. Ny zavatra ingaviana aminao fotsiny manana finoana. Mila manam-pinoana ianao ho hitanao fa hovan'Andriamanitra ny situation. Le sarotra reo hovan'Andriamanitra ho mora. Le nilazain'olona hatramin'izay hoe impossible io ataon'i Jesosy possible. Dia mivavaka sady miteny ho anao izay marary na manana fianakaviana tsy salama, manona ny herin'Andriamanitra hanasitrana anao, hanasitrana ny ankonanao, ary hiaro ny fahasalamanao amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Ny zavatra anankiray mila jerentsika sy mila tsapatsika isanandro, mila ampy fifandraisana amin'ny fanamasina isika. Izay mahatonga Baiboly milaza fa raha ilay fanahy izay nananganan'i Kristy tamin'ny maty izy no mitoetra ao anatinareo, dia io fanahy io no anangana izay rehetra mety maty ao aminareo. Mila manana ianao ny fanamasin'Andriamanitra. Mila hita ao anatinao ny fanamasin'Andriamanitra amin'ny sehatra rehetrarehetra. Satria io no miantoka ny fahombiazana rehetra eo. Tamin'ny fotoana tsisy ninina teto ambony tany, tamin'ny fotoana maizina ny tany, dia ozy ny Baiboly hoe ary ny fanahin'i Jehova namomba teo ambonin'ny rano. Io foana zany ry avana ny lakile io. Tany am-piandohana dia fa fanahy no ny asa. Ary na Jesosy maty teo amin'ny azo fijaliana raha ny fanahy masina ny asa. Ary mialohan'ny alan'i Jesosy teto dia nalainy ozy ny mpianatra, ny tsofony, ka niteny izy hoe raiso ny fanahy masina. Anao amin'izay zany fa ilaitsika, ilainao ny fanahy masin'Andriamanitra. Hitanao mahatonga ny olona mandeha amina pomasy, mandeha manao ody, mandeha misikidy regny, mandeha mitady fanahy izy regny. Fa saingy fanahy ratsy, fanahy ny divory. Satria ny fiainana dia ara-panahy. Tsy maintsy misy fanahy miaraka aminao zay ianao vao mahomby. Na io fanan'Andriamanitra, na io fanahy ratsy. Ny olo moa misafidy andeha pomasy,
Ianao zao nisafidy andeha l'eglizy mandresy miaraka amin'ny fanamasina ianao. Jereo koa ny Deutéronomia toko fahavalo andiny fahavalo ambin'ny folo dia milaza izy hoe fahatsiarova ozy Jehovah'Andriamanitra ao zay manome anao fanahy mahavory arena. Amin'ny Baiboly sasany izy miteny ery mahavory arena. Be da be zany ny olona mandeha mitady ery. Tsy vitsy ny olona hoa aiza mamisy ery. Ao le hoe malaka fanirotana ozy sasany. Mizaha ody ery agny amizao ny manankarena. Tadio fa fanahy daholo lalaovanao anatin'izy ireny. Ny antsika kristiana nefa ny fanahin'Andriamanitra ihany no ilayntsika. Ny fanahin' Jesosy Kristy ihany mila miaraka aminao. Amen. Tanao zany fatranga amin'ny arabola agny fanahy daholo miasa. Deutéronomia 8:18. Fahatsiarova ozy Jehovah'Andriamanitra ao zay manome anao fanahy mahavory arena. Raha le fanahy zay nanangana ny Kristy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo. Ary ny fanahin'i Jehova namomba tambony rano. Zany hoe amin'ny sehatra rehetrarehetra afaka miditra antsehatra ny fanamasina. Ianao fotsiny zany mila vonona andray azy. Mila mangetaheta hifandray aminy. Mila miresaka aminy. Ary mila matoky ianao ny fisiany fanamasina. Satria na Baiboly ary milaza fa fanahy no nanangana ny Kristy tamin'ny maty. Dia raha vao io ony no mitoetra ao anatinao dia ifanahy iny no anangana zay rehetra mety maty eo amin'ny fiainanao. Dikan'izany ny olona manana ny fanamasina miaina miaraka amin'ny fanamasina tsy rava mandrakizay izy. Satria hatramin'ny fahafatesana aza resy ny fanamasina. Alleluia. Ka eto androany androany maraina ho atoranao ny secret ahafahan'ny fiainanao feno fahombiazana ary tsy misy fetra intsony. Jerevony John toko fa 4:20 dia ny andininy fa 4:20 14:26. John 14:26 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny mpananatra dia ny fanamasina zay irany ray amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra zay nilazaiko taminareo. Rehefa tsara fa Jesosy eto no miteny. Zany hoe raha dininao tsara ny nampahomby an Jesosy teto ambony tany dia io niaraka tamin'ny fanamasina izy. À l'âge de 12 ans izy namaky teny tao amin'ny tempoly dia nilaza izy tamin'izay fotoana izay hoe ny fanahin'i Jehova ozy no ato amiko. Tanao tsara fa napetraky Jesosy tsara zay zavatra zay. Satria Jesosy teto ambony tany nitafinofa mandraha ohatra antsika eo. Dia zay natonga anazy ny teny hoe ny misy zavatra anio izy atao anatiko ato e. Ianao io koa zany raha te hita fahombiazana mila mahatsapa ianao fa ao aminao ny fanahin'i Jehova. Ianao ve mba efa avy miteny an'izany dia ato amiko ny fanamasina. Ianao ve mba efa mahatsapa fa misy fanamasina ao anatinao. Satria riavana ny zavatra anankiray raha mbola tsy tsapanao tsy afaky mihetsika amin'ny fomba mahagaga aminao. Ny zavatra anankiray raha mbola tsy fantatrao possible tsy ampiasainao ary tsy ahitanao vokatra na dia fa ao aminao ary. Andeha nge ataontsika ohatra hoe anisipatsika vola ray hetsy agnaty posinao fa raha tsy fantanao ny fisiany vola ray hetsy iny mety milengalenda anao mahita mofo gasy ka mbo nanambola vola. Fa raha fantanao fa misy vola agnaty posinao ny geste aby anao mandeha ohatra iny ataovy mofo gasy 100 ozinao avao koa satria fantanao tsara ny fisiany zavatra ao anatinao. Dia ohatr'izay koa raha fantanao fa misy fanamasina ao anatinao possible hiovatra amin'ny fomba fijerinao. Ary zany natonga Jesosy nilaza hoe raha fantatrareo ny marina dia ny marina ozy no anafaka anareo tsy mandeha. Maro amintsika riavana tiatsika le fivavahana fa tsy fantatsika inona raha indesiny fivavahana io amin'ny fiainatsika. Mafana fo be tsika andeha l'eglizy aza zany efa hiala amin'ny fahazaran-dratsy mandeha anompo ny tompo. Mafana fo be tsika anompo an'Andriamanitra fa tsy fantatsika indraindray inona moa ny vokatry ny fanompoana an'Andriamanitra. Eo zany matetika no mampiavaka ny kristianina tsirairay. Misy sasany efa mahafantatra fa ny sasany mbola vao mahafantatra, ny sasany tegna tsy mahafantatra mihitsy. Dia hoy Jesosy amin'izay hoe raha mba hafantatrareo ny marina dia zay marina zay no anafaka anareo tsy handeha. Ka amin'ny maha-kristianina antsika riavana mila resy latsika fa lehibe ny fiasan'ny fanamasina.
Ary zay ny zavatra tiako hazavainanao androany. Raha te hita fahombiazana ianao, mila mahatsapa ianao fa io fanamasina io tsy bosibosy io. Io tsy misangisangy. Satria io no nisy ny zavatra rehetra. Io no nanangana ny Kristy tamin'ny maty. Io no isin'ny fiainanao io. Indrindra antsika zay manara-dia n'Andriamanitra, mila mifantoka amin'ny fanamasina ianao. Jesosy dia tena nanao témoignage mihitsy hoe ny fanahin'i Jehovah ozy no atoanako, satria ozy nanositra hitory-teny soa mahafaly. Alleluia. Amen. Naomby be Jesosy ary tena nigagana mihitsy satria niaraka tamin'ny fanamasina izy. Ary io fanamasina iny koa dia mampahita fitia. Mampahita fitia. Ho avy zany fotoana misy zavatra tsy lesinao ambavaka aby fa azonao azy. Ho hitanao zany manomboka androany. Aleny teo anatinao fotsiny zany zavatra lazaiko zany dia ignoy fa nao miala eto iny mahita résultat ianao. Mitsodrano izy rehetra tonga eto ahita résultat ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Zavatra miasa amin'ity fiangonana misy antsika ty nge zany zavatra resako anao zany. Alleluia. Amen. Ary ao amin'ny Luka 2:2 dia milaza an'izay mihitsy ny Baiboly. Luka 2:40 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao manao hoe: ary ny zaza dia nitombo ka niahery sady feno fahendrena, ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy. Reko tsara, ny zaza ozy dia nitombo ka niahery sady feno fahendrena, ary ny fahasoavan'Andriamanitra tao aminy. Mitombo. Amen. Jesosy zany dia nitombo tamin'ny fahasoavana. Ka raha anao io zany mba te hatsapa an'izany atao hoe famantarana sy fagagana izany. Raha ianao mba te hahita ny fiasan'ny fanamasina amin'ny fiainanao, ny toerana mila hita, ny zavatra mila hita aminao dia fitombona. Tsy mipetraka amin'ny zaza ra-panahy foana fa mba mitombo. Manomboka lalanao zao fa mitombo ianao te hiditra ianao amin'ny andraikitra amin'ny asan'Andriamanitra. Fa raha anao le mbola croisé les bras regny foana, mbola zazakely ianao zay. Ya, ny zazakely moa te hipaozy foana fa io tsy te hitonona mba sakany hely. Ohatra izy mitondra anao Baiboly ty izy miala an-tragno, tsy efany. Izy mavesta ozy. Fa izy ndraiky hipaozy ananjy foana tianao hita. Jereo za papa ozy. Izy le mipaozy iny tianao hitanao. Hoe no tsara ozy akanjo koa fa asevindesiny moa poketrinao moa. Ozy izy e zany afantarinao fa zaza izy. Tabe ny zaza ra-panahy, tia mandeha mivavaka, tia mihaino toriteny, fa tsy tia hanompo an'Andriamanitra. Eo ny olona. Raha jiaby makasika an'Andriamanitra tiany, korana makasika an'Andriamanitra mety aminazy, fa mba asevaka izy miasa ho an'Andriamanitra, oka manao izy ro. Le izy mbola alakony raha tsara be manao. Be dabe ny zaza ra-panahy. Ka ny fanamasina tsy miasa amin'olo mipetrapetraka, fa ny fanamasina dia miasa amin'olona tia miasa. Azontsika ve zany? Ary ny ahitanao zany hoe fahombiazana tsy misy fetra zany dia anao miasa. Raha anao te hita fagagana amin'ny resaka fanasitrana, tokony misy olo marary mivavahanao. Fa tsy iny anao iny mafa Jesosy io mevanany magnano miracle regny, magnano miracle amina rindry. Sa ko terminary ko manovanao miracle. Ya, hoe folagny araiky vo folagny feny akoho ampiaragna ananjy. Tsy karan'izany, fa mila mandeha miasa anao, mila mitona olona ho amin'ny tompo ianao, mila miditra ho mpiandraikitra agnatina fiangonana ianao. Anao moa verinao idoko ela ambony tany eto, atsika koa tsy mijano ela eto. 9 taogno na 20 taogno raha ela indrindra, zay ihany ny janoana eto. Tsy alova zala mba lanina ny pomban'Andriamanitra, tsy alova mba agnomanana le mandrakizay. Zany mihitsy voakoragnanay tegna an-dala. Izy ty neo zany eto ambony tany eto vita ihany, fomba manakory ny agna mandrakizay. Ny eto vitanao ihany lomagno aketo.
Vitanao ihany miady varotra zavatra eto. Mety vitanao eto raha vao tsisy sakafo anao mety mitrosa ela ary ambadiky. Tsisy vola anao mety mindrana amin'olo, fa ny mandrakizay tsy manjary indramina amin'olo. Ka zay mampirisiko anao andao anompo an'Andriamanitra. Andao anompo ny tombo mba hitanao experience vaovao amin'izany hoe fiasan'Andriamanitra zany. Te hiasa aminao ny Andriamanitra, te hampiasa anao Andriamanitra, ary tena te hahita proof azo sapetana aminao Andriamanitra fa anao variana. Sasany zany moa dia manao excuse foana raha vao asan'Andriamanitra ny teneny. Asainao izy miditra ho mpiandraikitra fa itsy magnano. Asainao izy mba magnano asan'Andriamanitra, tsy vonona izy ianao an'izany. Dia rehefa nefa fa Jesosy teto ny tongo, tsy maintsy zany ny fitomboana. Amen. Betsaka ny te hita fahombiazana, fa tsy miasa saina mihitsy izy mba hitombony ny ara-panahy. Betsaka ny te hita vokatra, fa tsy miasa saina mihitsy izy hoe inona ny tokony ataoko mba hitako an'ilay vokatra. Paoly apôstôly zao dia nilaza fa raha mbola zaza ozy ny mpandova dia mitovy amin'ny andevo ihany izy. Ny zaza manko zany dia midika fa tsy fitombona. Ary raha ohatra ianao zany ka zaza ra-panahy foana, nefa ianao efa nataon'Andriamanitra ho mpandova ny zavatra rehetra, betsaka zavatra mbola tsy ho hitanao. Satria raha tegna dininao ngery lasanam-bavy fa raha zaza ianao voafetra ny zavatra azo omegnanao azotsika ve zany? Tsy zay tadiavana zaza ka azo ny daholo, fa voafetra mifagnaraka amin'ny taognon'azy, mifagnaraka amin'ny vatany. Ny zazakely zao tsy azonao omegna entana 50 kilo zany. Ny zazakely tsy azonao hoe raha jiaby eto hitany masony daholo. Na amin'ny télé ary am'izao anao raha vao mijery télé dia efa misy hoe moins de 12 ans. Amin'ny télé misy raha karahan'izany. Voafetra zany hatramin'ny zavatra azo jerevana zaza. Na toerana azo hitondrasana zaza koa voafetra, fa tsy tany jiaby io azona zaza niana. Sa tsy marina zany? Dia ohatran'izany antsika amin'ny ara-panahy. Raha mbola zaza ara-panahy ianao, voafetra zavatra azo amiagnanao. Satria possible anao mety poerapoera, possible anao mety zeste amin'olo fa raha ataonao tabana, ary mety hanimba anao aregniny afarany. Zany ange mahatonga anahy eto matetika mampianatra anao foana resaka karaktere. Aza maika amina fisandratana hoa fa mangata amin'Andriamanitra toetra mahazaka fisandratana. Aza maika azo miliara fa mangata toetra mahazaka miliara. Aza maika manambady fa mangata toetra mahazaka vady. Ary vavaka atao agnatin'izany mila atao matomboka, satria adinontsika fa nendraitsika mivavaka mba azo viavy tsara, azo lalahy tsara bobosy. Fandana koa mba mivavaka mba azo fianakaviam-bady tsara. Amen. Alleluia. Hitahy ianao zay mitandreny eto Andriamanitra androany. Ka zavatra anankiray atoroko anao amin'ity androany ity, mila ilaozo anao hitoerana mahazaza anao io manomboka androany. Ialao io le fisainana zaza. Betabe amintsika zao tena mbola manana fisainana zaza. Vao maregny raha koragnan'olo dia efa mitandry nanino? Nanino tsara fa izy teky igny? Zaza tompoko magnanao an'izany. Raha jiaby kapepika amin'ny fiainana io tianao reny daholo. Zaza zany. Fa enganenao mba hiala amin'ny toetrana zaza. Tain'i Jesosy eneny zanakiziona. Amen. Ao agnatin'izay ianao mila ateraka indray aloha ianao. Mila ateraka indray. Anao ve mba efa nateraka indray? Io zany fomba idiran'ny finoana ao anatintsika fahateram-baovao. Raha mbola tsy nateraka indray ny kristiana anankiray, tsy possible izy hanana finoana. Zany hoe miova fo. Rehefa avy nateraka indray ianao dia manana agnarana zay ianao amin'ny tontolo ara-fanahiny antsoina hoe kely finoana. Io ndraiky mbo fa misy mino fa kely. Io le lazain'i Jesosy hoe ry kely finoana ozy. Ao amin'ny Mateo 5:9-10. Kely finoana. Manana izy fa kely.
Ary ny afantaranao fa mbola kely finoana ianao, ny vavaka ataonao dia mangataka fo. Omeo anay Jesosy, omeo fanamasina, mangataka aminao za Tompo. Zay ny afantaranao fa ikely finoana. Mangataka fo. Io tsy mba mavita mivavaka ho any hafa io tsy mba mavita midera ela be zany hoe midera anao Tompo misaotra anao. Vao misokatra vavan'io tonga dia izy tao ozy Andriamanitra ady vao mangany karindra vola. Tonga dia voamasina izy potseriky. Ke za hitanao io viavy mitovy. Mbô fa reraka zaho. Ho avy koa andro mangatsiaka be mbola zazireriky foa. Eo zay ny afantaranao fa kely le finoana ao anatinao. Mangataka foana anao. Ary le izy raha mba fangatahana mo magnino fa fangatahan-jaza. Hainao ihany ny fangatahan-jaza. Tsy raha madigny ela. Zegny raha nanay tetry maso, nanay tetry fony dia igny nangatahany. Dia rehefa ngeny zaza vao vidinao aminazy raha angatahany 2 jours nga mifarafabeny na lera raiky aby. Itiavany iny dia fa potripotriakany iny. Satria tsy dia tamin'ny fandiniana loatra izy nangataka azy. Matetika ny fangatahan-jaza tsy zavatra important fa zavatra tsotsotra. Rehefa miala ianao amin'ny finoana kely eo amizay, misy etape le izy. Fahateram-baovao manana finoana kely finoana. Dia avy enao mba mitombotombo hely zay hoe manana finoana lehibe. Io tsy lalana herinandro io, tsy lalana volan-draiky io, fa possible mety maharitra. Ary ny tombonao amin'ireo dinginareo mety mandalo fisidrana isan-karazany fonao io. Mandalo zavatra mafy. Ary ny olo samby amin'ny raha mafy hatrehiny. Tsy voatery hitovy amin'ny raha mafy natrehiko ny hatrehinao mba hanamboarana ny fonao. Tsy voatery hitovy amin'ny zavatra mafy hatrehiny olo mipetraka akaikinao io, ny zavatra mafy hatrehinao mba hanamboarana ny toe-ponao mba hitombona. Satria ny fitombona dia menga avy amin'ny toe-po. Ao ihany. Tsisy zavatra hafa mpitombono. Izy koa isandrinao io fa mitombo van-dragno io. Mihinana fromage ianao fa boatraboatra. Mihinana ro anao tsaratsara anao fa mandimandy. Donc zany tsy mila ezaka mafy be aby izy koa mpitombo vata. Mampiegny ary ny tegna problème ndraikindraiky. Izy koa mampitombo an'io malaky. Mihinana 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 zavatra fotsiny. Tainy Jesosy anao. Efa zatra mitarimy akoho. Efa zatra provandy. Ohatran'izay le izy. Fa io toe-po io ary tegna niteneny Jesosy mihitsy io a. Tandremo ny fona reo. Mihoatra noho ny zavatra reo. Tokony tandremo. Misy olo anery lazanabavy vao ifony io fotsiny tsy milamy dia mihovy tareny io. Mihovy tareny io. Na izy miketro, na izy mivandravandra, karan'izy ny raha vagnaty fony io. Ny afantaranao fonao dia aminao le tezitra. Karan'io koa zany ataony koa. Raha anao falifaly tsy fantatra zany toe-ponao. Fa raha misy raha mahasorena anao, igny zany le sarina toe-po. Ny sasany dia miova ho ahitareny vajiny io. Tsy hainao ka raha misy raha tadivoaka zany amin'ny vajiny ake fa raha tsy tafaboaka. Eo zany le toe-po. Le fitombona tsy resaka vata fa toe-po. Toe-po nge mahatonga anao mahazaka ny tsirariny. Toe-po mahatonga anao mahavita mandefitra. Toe-po mahatonga anao ahazaka toetran'olona maro. Mbola maro amintsika mbola tsy mahazaka toetran'olona. Bela be amintsika mbola ohatran'izany. Tadio fa indrindra ohatra tegna mitariky olo, tsy mora mitariky olo zany. Verinareo moramora moa nenay mitariky anareo io. Tsy mora. Fa dia fahasoavana edy ny avitana ananjy. Satria anao miteny ndao tsika hivily à gauche, sasany mbola misy mivily à droite fo. Dia volagny manokana mirena ato mazalahy. Iay. Ary agnatin'iny misy miteny misy firemako za mbola mirigna ka.
izy koa misy fre no megna fre ndraiky izy vao mitsaka lalagna ndraiky vao mierigna ilake ndraiky ohatran'izany hatrany ka raha olo mora vingy tsy mavita mitarikory ary tsy natao hitarikory zany natonga andreo leader rehetrarehetra tatao agnaty baiboly presque mpiandry daholo ny ankamaroany vakio ngeny tantara presque les grands leaders de la Bible ce sont tous des bergers mpiandry ondry zany hoe raha vo anao zany tsy zatra raha gidragidra tsy avita hitarikory i Saul zao Saul ndraiky mpiandry ondry de rehefa tonga de nome izy ho mpanjakan'Israely ay tompo ianao ohatran'izany koa i Davida mpanjaka mialohan'ny idirany teo ndraiky mpiandry ondry izy azonareo ve zany zavatra zany zay izy vao mitendrena ho mpanjaka Mosesy zay aizantsika tantarany Egypte ranomasina mena ranony mara vato namoaka rano sy ny sisy vato fisaka Mosesy mpiandry ondry ary tao ampiandrasana ondry izy no niona tamin'ny tompo azonareo ve zany zavatra teneniko zany ka anao te hita fagagan'Andriamanitra io nefa tsy magnano ninonina anao reo taorako mbolo elanao io de zay zavatra zay mila anagnatsika raha te hitarik'olona atsika mila ity aloha fo satria io karaha ataotegna mitaiza zanaka tegna an-tragno karahan'izay ihany raha ataotegna mitaiza le zanaka nateraka anao zany ianao zay ny ataovy agnaty fo rehefa mitondra olo raha mbola tsy zay toe-po zay ny agnatinao ao tsy hitariky olo maro zany ianao ny olo tsy tia zaza tsy maro anaka azonao zany isaky zaza mitomagniky tsongoiny fogna tsy anagna maro amin'io izy matonga le managna maro re isaky mahity zaza lalahy izy tia mety lalahy koa mahita zaza viavy izy miasa aloha sasaigna tonko rao amety izy mahita zaza viavy mila managna toe-po na reny ianao mila managna toe-po na ray ianao fa raha tsy zany ianao tsy mavita mitarikory zany izy io vadiko io vavolombelona misy aminareo re magnadary faran'izay magnadary fa zany ndraiky miteny aman'izay zareo hoe nda izy io za velantsika elo koa teny ndraiky izy mbovolagna anao moko tsy moma tsy mbo avela ke maloha izy fô zareo hoe andao zay izy avelantsika elo koa anao misy tonga anao masiaka azo atao masiaka ray aman-dreny jiaby samy managna droit masiaka misy tonga anao mety mivazavaza miteny fa misy tonga ndraiky anao tsotra ary manjary zaza hely karahanjary koa magnano tsy aomby miaraka aminjary magnano ava izy oky zaza tsy vidolo re karahanjany ka eto zany dia resaka toe-po no mitondra anao mifalehibiaza zany zay ihany io resaka toe-po akory zany mila angatanao amin'Andriamanitra hoe akory ny fomba hitezanao io fonao io zany devoir manokana ny fahombiazana dia ao no mipetraka eny fa na Andriamanitra ara ao no mipetraka agnaty fonao Davida ny teneny zany hoe tsy ato ampoko izy no ireketako ny teninao mba tsy anotako aminao agnatin'ny fo zany trano anankiray mihitsy io ary izy io miady andehako ao devoly ary te hitoetra ao Andriamanitra de eo zany ianao isanandro ianao mila mijery an'io fo mba imaginenao fa manimba fiainan'olona maro any presque de io fogna fony mahatonga olo raiky hitanao nafana fo be izy mivavaka amizao izy lasa nangatsika fony problème nandroso be izy tamin'ny fanompognan'Andriamanitra zao izy ny rekily fony problème tsy tiako mihitsy ny ataon'ireo vehivavy reo aiza veko tenena zareo hoe teny androano aby le maitso ray nanaovany zareo za fa nivolagna tamin'jare atsika oaza miditra mivaly hoe tsy da misy izy voatonga akory fo
Ary indrindra ta restaurant tena volaody indrindra fa fivavahana ny rakoray anao ko iziriziry an'ino lefasan'olo tsy hoe efa nimoka izy miaha tsara mampigady tsy mivavaka ao izy ino ra volagninao vaky mbola sako azo zany ko moramora mito tsara mampigady olo tsy mivavaka raha fanonay moko zegny taloha taomin'olo mivavaka zay tsy mandeha de viran'olo tana zay tsy mafatry mivavaka zaho zao volainao amin'izay moa zao tsara mampigady olo tsy mivavaka ke raha mitondra olo anao tandrike tsara volaniko zany za tsy mampirisika anareo adity na malivaly fa magnano partage atsika eto raha mitondra olo anao fonao malo mila amboary olo tsy voavolavola tsy avita hitariky olo ary io a zay zavatra agnatinao ihany no arahan'olo taritinao tadio zany ary zay ny mahagrave be anao raha vo leader mila manan-javatra anao satria anao ihany no alainy zanakanao tahaka anao ihany no alain'olo taritinao tahaka zay zavatra ao anatinao ihany no mifindra am'ireo ka raha anao zany tsy mba mitondra fanany fibebahany tsisy olo ibebaka amin'ny alalanao zany maheno vetsika e raha anao zany olo tsy mamivita mandefitra tsisy olo andefitra zany miaraka aminao eo raha anao zany olo tsy mba mpagnaja olo tsisy olo magnaja olo zany olo taritinao reo fa olo gidragidra tao le zavatra ao aminatinao ihany satria enao zany no lohany zay mahatonga anao hoe natao mpitariky président zao hoe anao zany no lohany anao ny zavatra rehetrarehetra agnatin'ny vatanao io a ilohanao idolo mikomandy azy ko vo apinao elo masinao fernekivo fa mahatonga an'io zany fonctionne tsara ny vatanao rehetra misokatra masonao tainy jesosy atsika jiaby tain'Andriamanitra ianao mila mitombo ianao mila manana finoana lehibe ianao zany angena tonga an Jesosy olo anankiroa ihany mba niteneny Jesosy an'izany tao agnaty baiboly le vehivavy samaritany de le kapiteny anankiray izay niteny hoe tsy mendrika idiranao ny tokantranoko reo ihany mba teneny le vehivavy teneny Jesosy lehibe ny finoanao satria vehivavy io fa nomeny Jesosy agnarana hoe amboa mbola nisisiky fo na ny amboa ozy mba mitsimpona ny latsaka avy amin'ny latabatry ny tompo le kapiteny anankiray indray niangavy an Jesosy izy mandeha hivavaka ho any zanany de Jesosy saika andeha igny ao tsy mendrika mandeha agny aby anao fa manona ozy teny iray de ho sitrany any ankizilahy tsy zany ozy mpitarik'olo mahay tsara ny lalàgnana teny raha vo zavatra teneniko tsy maintsy manaiky reo mitenena ozy de ho sitrany any ankizilahy teo koa Jesosy namoaka an'le fizanteny hoe tsy mbola nahita finoana lehibe tahaky zany ilaina zany manana finoana lehibe fa io na lehibe ara possible tsy miovaova fa mila tonga amina toeboka anankiray sina hoe finoana tafatoetra tsara igny zany anisan'ny faratampony tafatoetra tsara efa agnaty lalan-draha mihitsy zany ny finoana ao ny tokony toera ny finoanao agnatin'ny lionao amen tafatoetra tsara ka mba tena efa tafatoetra tsara aminao ve ny finoana tsika zao agnatin'ny volan'ny fandresena mila mandresy ianao ny fitaovana hoe tsika mandresy zao tontolo zao nefa ozy ny baiboly de ny finoatsika mila tafatoetra tsara ao anatinao ny finoana amen alleluia tsy azo ozongozonina atsony fa betsaka amitsika revana rehefa maheno karazan-javatra ny ambadika de fa te hifindra manka ny ambadika vo maheno raha vaovao te hifindra amin'le vaovao vo maheno koragnan'olo ana kelikely fotsiny izy regny ny sofiny efa rangagnagny tadignina azy fa za de mba milaza aminao mba manany anao safidy ny amin'ny olona zay andeha arahanao fa tsy le mora ozongozogny ila tafatoetra tsara
Zany mahatonga anategna tsy mikely soroka mihitsy zany manao partage aminao karazana leso sakafo ara-panahy mba hatonga anao voky tsara. Ka za ngambany raha mbola ilaza koa anao hoe mbola tsy ampy anao koa ny sakafo zareko anao eto tsy haiko aky. Mety iteny anao hoe mba ataovy sardiny hely boka izy dada. Aiza mara zao mpomo foa. Jesosy enenao mila tafatoetra tsika ry havana. Amen. Ka ny zavatra atao am'ireo dia mila tsy maintsy mitohy mihaino tenin'Andriamanitra ianao isan'andro san'andro. Mihaino tenin'Andriamanitra. Io zany ataovy raha tsy tapaka mihitsy. Anao ke moa zany zao fa nahazo ny any tamin'ny alalan'ny toriteny ty. Fa amin'ilay andavanandro tsisy fivoriam-bavaka regny tokony mihaino tenin'Andriamanitra ianao any an-traminao any. Tsy azavela andalo fotsiny journée anankiray raha tsy efa naheno an'Andriamanitra. Na dia toriteny efa avy nitandrignesana tandrignesi fô. Raha tsy manana zavatra enona ianao ka manana note le mba avy nitandrignesanao regny, regny no avadibadikinao vakinao. Mitohy mihaino. Alléluia. Amen. Mitohy mihaino. Dia avy eo ampidiro anatin'ny fonao le izy. Ampidirina anaty fo. Ahoana fomba ampidirina ananjy anaty fo? Averimbery. Teneniny averimbery. Manomboka tafapetraka anaty fo io. Anao zao maheno toriteny eto tsy alana fehezanteny anankiray roa telo tegna makasika be anao dia igny averimbery eo. Alléluia. Averimberinao igny dia farany igny latsaka ao anaty fonao. Hitahinao aneny tompo. Amen. Satria ny 25% ny zavatra henotsika dia very après ny fienotsika anazy. Anao zao mihaino an'izao toriteny zany, raha vao ianao mivoaka kely etsy amin'ny Trans Express eto 25% igny very. Firy zany tavela? 75%. Dia ihany mba tavela ao anatinao. Alléluia. Fa mila averimberinao le izy, averimbery. Za zao misy fotoana toriteny anankiray tandrignesako intelo. Boky araiky vakiko misy inefatra. Mba ino mba tonga izy lasa agnatiko. Dia za avy eo raha vao mandehandeha na tsisy kaye na tsisy baiboly ny zavatra teneniko hafa fô. Satria efa latsaka ao anatin'ny foko le izy. Mamaritra ny zavatra lazain'ny vavanao, ny zavatra nampitoerinao anatin'ny fonao. Amen. Enao izy eo raha vao alatsaka anao anaty fonao ny te hifamaly, namba hiezaka olona ampimoy anao fa anao te hankany fo. Satria efa latsaka anaty fo le resaka. Azosika ve zany? Tsisy afaka magnova zay zavatra tafalatsaka anatin'ny fonao na iza na iza. Ka raha nampitoerinao anatin'ny fonao ny tenin'Andriamanitra, tsisy zavatra afaka magnova an'igny intsony mandrakizay. Tahin'ny tompo ianao. Alléluia. Dia ny secret anankiray manaraka koa rehefa mba mianara ianao tenin'Andriamanitra, manaova étude biblique, mianatra. Tsy manao tsy anjery fa mianatra. Tsy manao tsy anjery fa mianatra. Dika zany mila mamaky ianao, mila mandiniky ianao, mila mamakafaky ianao. Ino moa raha tian'ny baiboly korany? Zay ianao zao raha mahita na eto mitory aminao matetiky karaha mitantara filma. Azonao le zay? Dia zay mihitsy ny atao mianatra baiboly. Avadika ianao sary zany teny vakinao io. Mandiniky ianao ino moa zany zavatra mety niseho tamin'izany? Inona moa ny zavatra possible mety nitranga tamin'ny fotoana io? Inona moa zany zavatra scénario? Avadikinao scénario le izy. Amen. Mianatra tenin'Andriamanitra. Tsy ampy zany raha hoe mpivavaka fotsiny ianao fa mianara. Zay natonga ny Adama nananao foana sady tsy ny raison ny sainy satria voateraka izy tonga dia be volom-bava, tsisy nampianatra. Ka ilaina ry havana ny mianatra. Ka ampirisiko ianao mba hividy baiboly, ampirisiko ianao mba handinika soratra masina, amaky tenin'Andriamanitra. Alléluia. Dia avy eo ianao mila teneninao zay tenin'Andriamanitra fantatrao ka nalatsaka ao anatin'ny fonao. Mila teneny. Ahoana ny fomba hitenenanao anazy? Amin'ny fotoana ianao miresaka amin'ny rahavavy, miresaka amina rahalahy, miresaka amin'ny fianakaviana, amin'iny fotoana iny ianao miteny an'izay tenin'Andriamanitra ao anatinao. Amin'ny fotoana iny koa ianao mivavaka,
amin'igny ianao mitena le ten'Andriamanitra ao anatinao. Alleluia. Amen. Ampiarina amin'ny fiainana zany le teny. Mila teneny. Ho hitanao fa raha voenao zatra miteny tenin'Andriamanitra, i tenin'Andriamanitra io moa de fanahy sy fiainana. De lasa tanteraka amin'izay rehetra ataonao amin'izay le izy. Satria misy force zany ny tenin'Andriamanitra. Zay tsy hainao azavaina, mifagnaraka aminazy, mitoetra ao anatiny. Amen. Alleluia. Tain'i Jesosy ianao, tain'Andriamanitra ianao e, ka mino fa nazahoanao révélation zay lesona zay. Mamengavy aza no anao zay mbola tsy mpiandraikitra, midira anatina andraikitra. Misy setra be da be ato, intercession. Ao ny mpagnadio, magnadio fiangonana. Izy zany nambafiry amin'ny zato ny mpagnadio, mbola manjary miditra koa foana anao. Satria tsika nge andeha hanompo ny tompony dia tsika eto e. Fa tsy hoe ok, am'izay mpagnadika tsy mila namana, tsy magnanjany aby reo. Na firy amin'ny zato ny akay, mbola manjary miditra ao ianao. Fa tsy maintsy misy kosa aloha ny fanadiadiana belohany idira anao koa. Ya, tsy maintsy amintaniagna anao, ino moa zay gn'antony idira anao kato. Amen. Misy fikambanany lehilahy ny fahasoavana ato, mahafaka miditra ao ianao mba andesinao manompo ny tombo. Be da be, misy louange koa mahazo miditra agnatin'ireo ianao. Fa aza mijanona zaza fo. Fa amin'ny fotoana manko ravagna anao io manomboka manana andraikitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Manomboka eo ianao misokatra amin'izay ny sainao. Manomboka eo ianao tsy mametraka ny tegnanao vahiny intsony, ary sainao hiatrika problème. Manomboka sainao mijoro ninina zavatra mitranga. Hitantsika rehetra ny Andriamanitra. Oza hoe hitahy ianao ane Andriamanitra. Alleluia. Antanio ary le olona akaikinao vonona ny tombo ve hoe ianao. Fa izany ihany hoe ny fanalahidin'ny famantarana sy fagagana. Alleluia. Amen. Ndo hitsangana hivavaka risika. Tikanao hivavaka asangato ambony tananao anankiroa dia mangataha amin'Andriamanitra androany le fanahy fitombona. Za hoe Jesosy mba te hiaina amin'izany atao hoe fahombiazana tsy misy fetra izany. Ary natoronao anaty eto androany hoe tompo fa ny lakileny fahombiazana tsy misy fetra dia fitombona. Mangatahinao androany mba anisan'ny lehilahy sy vehivavy hitombo amin'izay ianao amin'ny fatakarana. Asandaton'ny feonao. Raha eo misotranao zay, fanamasina midery anao zay, amin'ny toenandroany ity tompo mivavaka ho andreto vahoaka ny zona mba hitombo amin'ny fiainam-bavaka, hitombo amin'ny fatakarana, hitombo amin'ny fandraisan-dahatra, hitombo anaty fanompona, hitombo izy Jesosy amin'ny zavatra rehetra ataony, hitombo amin'ny fiainam-bavaka, hitombo izy Jesosy amin'ny fomba fijery, hitombo amin'ny fomba fisainana, hitombo izy Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ataony ho ampitombonao izy. Misy saotra tompo mankasitraka anao zay. Ny asan'ny démoniazy bloqué ny vahoaka an'Andriamanitra tsy hitombo, roako amin'ny anarany Jesosy any, diala tsy misy fepetra. Zao de zao fanahy manakatsakana anao tsy hitombo, roako amin'ny anarany Jesosy any. Mitsondrananao aho mba hitombo. Tsy hainao ntsony le olona entanina lava hanao sy virimbavaka. Tsy hainao ntsony le olona prisina lava hiditra anatin'ny andraikitra, hitoetra anatinao aneny fanahy fitombona. Ary manomboka hita ianao zany atao hoe finoana tafatoetra izany, finoana lehibe, fiarahana amin'Andriamanitra tsy misy fetra, ary anana fifandraisana lalina amin'ny fanahy masina ny ianao amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mahazo toerantsika. Alleluia. Zay ny fotoanantsika tamin'izao première culte izao dia mankasitraka antsika rehetra nahitra hatramin'ny farany. Manentana anao rapitso maraina mba hiaraka eto tsika fa manana fotoana miavaka antsika rapitso maraina. Hivavaka manokana antsika amahan'ireo karazana zavatra mihidy rehetra eto Madagasikara. Aninona hoe ya raha sendraka mihidy ny fiainanao hovahana, mihidy ny lalana hovahantsika amin'ny alalan'ny vavaka, ny arabola mihidy hosokafana. Dia mba magnentana antsika rehetrarehetra grand complet rapitso mba tonga avy eto tsika hiara hivavaka, mba hatonga ny fiainanao mba ho libéré, mba hiaraka hivavaka tsika iraisaina rapitso maraina andrisany fanany coronavirus io.
azo hoentina ambavaka anio e satria ozy ny baiboly raha manana finoana na dia ohatrany voatsinamby fotsiny areo ozy nareo dia afaka afindra tenim-bohatra ndo mba tonga hava rapitso e mino fa ho avy anao isolo-tegna ny fianakavianao amen tonga avy eto rapitso maraina manomboka amin'ny 5 ora sasany iaraka vao tonga eto tsika dia efa iaraka iankohoka andohalika anatren'Andriamanitra ifona ho an'ny Madagasikara ifona ho an'ny tanànany Tamatavy ifona ho an'ny mpitondra rehetrarehetra ifona ho an'ny kristianina ifona ho an'ny fiangonana Zona Fraisana dia ao ambady jentsika ivavaka sady misy fampianarana fohy tsodrano omeko anao hitanao fampandresy anao singezabe zany ataoko zany ka mba aza ataonao blague mba tongava rapitso maraina amen tsy isan'andro tsika manao maraim-baovao fa isaky ny latsinainy ihany dia ohatr'izay ihany koa ny rariva amin'ny 3 ora tolakandro tongava mba hiaraka nompon'ny tompo eto tsika rehetrarehetra ny fivoribavaka talata sy lakamisy mitohy hatrany manomboka amin'ny 5 ora sasany ariva tongava hitahinao ny tompo dia mbola misokatra ny fiangonana tongava ivavaka mbola manana fofonaina ivavahana ianao tongava mivavaka am'izao ny revagna tegna tampoka be olona renao maty engany mba tsy ho aminao zany ka andao mba ararotsika ny andro velomana anagnatsika fazotona hitady an'Andriamanitra ka mba manao invitation spéciale aminao za rapitso maraina tongava eto anao mba isolo-tegna ny fianakavianao tsy mety be dabe nge ny fianakavianao tsy mivavaka ato e dabe ny fianakavianao mety tsy mino an' Jesosy e fa ianao isolo-tegna anazy dia hitanao fa ho tahin'Andriamanitra izy filazanao foy reto ilazana tsika rehetra vatandela mpanao baolina kitra mba amonjy ny fanazaran-tegna zay atao amin'ny stade municipal manomboka amin'ny 12 tsy diso ny alatsinainy zao natao zany mba hitsinjovana ny match zay atao amin'ny herinandro mba sy bravo ho an'ny lehilahy Zona efa mijanona kely zany ny pasteur rehetra ihany koa rehefa vita ny 4e culte ho an'ny pasteur rehetrarehetra ho anao zany raha lehilahinao mba tia match tia foot mba tongava amin'ilay entraînement rapitso natao moa izy amin'ny 12 satria amin'iny zany mba possible mirava avy miasa iny dia ny après midi afaka mamonjy asa satria tsy atao lavabe le izy fa entraînement fohifohy ihany amen ndao tsika mba agnome indray ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao eto moa zao dia tsy mitsahatra magnentana riavana tato ato atsika somary nangatitsika kely ny famafazana ho an'ny mega eglize mba miangavy anao mba hitohy amafy hatrany amin'ny mega eglize fa tegna mila vola io asa io ao ary vola tsy toko tsy forohana no lany isan-kerinandro ka mba miangavy zay mba tsara sitrapo ho anao zay mba kasiny tompoka vangin'Andriamanitra manokana ianao androany ndao mba hanohana amin'ny mega eglize raha isoariny fanatitrao fa ivavatsika raha eo misaotra anao zay vahoakany Zona anolotra zay tompo amin'ny ampaniny zay nitahinao anay ekeo tompo reto fanatitra ireto mba ho velona sy ankasitrana masina eo anatrianao ka hitondra fiainana hitondra fitahina hitondra fandresena rakofana amin'ny ranao Jesosy eo zay rehetra omeny vahoakanao androany ary aoka mba tena ho lasa fiainana ara-panao anay ny famafazana amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka mandrosotsika avy any aoriana atsany ataotsika ny fanatitra ho an'ny mega eglize mitempovoan'ity fa ny fanatitra malalaka sy ny ampafolonkarena amin'ny regnana akora amin'ny sisindreny mandroso avy hatrany ary tsika tompoko